Alléluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasana vamalala mihaonana amintsika amin'izao fotoana izao a. Dia faly indray a mihaona aminareo eto androany a ao anatin'izao fandarantsika avavaka fiembenana izay raha hanao fandarana andramika izao a. Dia ny Aky radio dia ny Aky média dia mpikamba anatin'ny vavaka fiembenana ny indrindra ny groupe a izay maharesy a izay a mahafinaritra be a izay tena mpiara-miasa akaiky aminay mivady ao anatin'izao fandarana izao. Alléluia. Dia manao fiadanao tompo amintsika rehetrarehetra matoky sy mino fa ifampahireto indray tsika amin'ity androany ity. Raha ohatra ianao a tonga eto androany a dia aza raisina hoe vahiny be ianao na dia vao androany ianao tonga eto fa raisina iantanandroa ianao a. Dia ny hafatra aminao dia izao hoe maharetatra amin'ny farany a hiarakintsika eo amin'ny adiny iray sasany eo a dia ifampaheritsika. Alléluia. Dia ny ifampaheritsika anatin'ny tenin'Andriamanitra. Dia matoky sy mino fa raha kivikivy ianao tonga eto a dia tsy izany no ny ilanao eto androany. Alléluia. Fa ahery ianao a hitraky ianao a ho tahin'Andriamanitra anie tsika tsirairay avy a. Faly izay mahita anareo a ary matoky sy mino fa raha andray anjara eto ny ankizy a mivavaka fanombohana anabavitsika Berta hitory teny mampionona androany a hamelabelatra a dia hivavaka amin'ny firenena ny zokifelina Rakoto a dia ahatra hiaraka aminay eto nareo androany mbola heno hira koa tsika ao anatin'izany. Dia mahereza dia tahiny Jesosy a isika tsirairay avy ka raha tonga eto ianao vao androany tonga eto dia tongava indray rapitso e. Alléluia. Fa ny ataontsika eto moa dia mivavaka mifampahery a ary atrehantsika tontolo andro rapitso atorintsika raha veo ambany hilatry ny tsotoa ny anjelin'izao hitovy manodidina antsika rapitsika hiatrika ny tontolo andro a mahery tsara tsika. Alléluia. Dia mahereza anabaviaina ny niditra voalohany teto tahiny tompo anabaviaina Rahalatojo a Erikaraka Jaotina Marizilda Ianatra Ririna. Alléluia. Elaela tsy hita teto a. Dia Mama Valtina Rodine Marie Sandola Nirina androany vitako teto zany a na Irakeronina ohatrany efa tsy vaongo le sarin'le Sandola tsy haiko ankizy hafa taloha ve sa hoe. Alléluia. Raha afaka miteny kely hoe ohatrany efa nisy efa teto ve ianao taloha sa. Alléluia. Fa tonga soka eo Ajasika Patitsy Mama Valtina Zina Teoda Olgaza Mandimby Raonso Eliana iaina io a Rodine Marie Yama Berthe Sava Tahir Mario Becky Rolande Marie Angéline Elisa Tsiala Nairakerona Andrina Suzelle Aky radio tsika ihany zany Saondra Raza Razana Monika Mariette. Alléluia. Ohatrany fitako teto koa zany talolo tany raha tsy diso a fa tonga soa foana Olgaran'Orso Marie Rafy Lala Selina Ime Manambotso Sandra Lalaina Ratsana Matsiaro Ary TCR Sandrine Erika Jonathan Rasoary Malala Wendy Soasara dia mampionona dia tahiny Jesosy a elaela mihitsy vao maharaba satria maromaro nareo a no niseho teto dia tahin'Andriamanitra tsika rehetrarehetra. Mino an'izany rehetra aloha dia izao a andao tsika heno aloha hivavaka andao tsika mivavaka aloha zao fandarana izao tsika Rakoto andao tsika hivavaka mba ho feno fanatrehan'Andriamanitra zao fotoana izao mba tsy ho fotoana verimaina fotsiny a fa tena andraisantsika hery a sy fanatrehan'Andriamanitra. Ka andao ampandrotsika ny vavisika Berta avy any Koety a izy a nivavaka ho an'ny fandarana. Teny tompo a nabavy Berta anao ny fitenenana. Haleluia. Tahiny tompontsika rehetra hiara-hivavaka sy fanombohanantsika ny fotoana. Ry Andriamanitra tompo tsara indrindra mbola misaotra anao izahay. Misaotra anao tompo satria nomena hery fahasalamana namakivaky nandritra ny tontolo andro iny ka nahatratra izao fotoana takariva iantsoana ny anaranao izao. Tsy miafiny amin'Andriamanitra ny fotoanany amin'izao ankehitriny iantsoana ianao izao fa andeha hanao ny asanao, andeha heno ny teninao masina ireto mpanomponao ireto, mangataka ny herin'ny fanahy masinao, handrakotra ny fitaovana rehetrarehetra andesina manatanteraka izao fandarana izao. Ary raha hofony rana mahery tompo Andriamanitra ny mpanompo vavitonany hafatrao androany engane Jesosy ny herin'ny fanahy masinao no ahafahany hanatanteraka izany fitoriana ny teninao masina izany. Ary ny mpihainy tsirairay avy dia ampiomany foampany tsirairay avy mba handray ny teninao tsy ho fandalovana fotsiny eo amin'ny sofinay izany Andriamanitra fa tena hihainonay ary hankatovinay satria teny avy aminao izany. Ary ny amelabelitra izany Andriamanitra dia nrakofony ranao mahery afahany hanatanteraka izany hetahetam-pony amin'izany teninao masina izany.
ary mangataka ny connexion avy aminahy tompo Andriamanitra arovina Jesosy malala ho tena fenony ny fanatrehana izao fandaharana izao ary ny namana rehetrarehetra n'aiza misy ny tsirairay avy izay mbola mikasa hiditra amin'izao fandaharana izao dia Andriamanitra esoriny sakana rehetra fatao voly azakazaka hanatonanao Andriamanitra ny fony olona tsirairay avy andeha ny teninao ny fiderana izay hasandatra eto dia fanomezana ny voninahitry ny anaranao masina ary fisaoranay anatrehana ary ny vakoka ny firenena izay hasandatra Andriamanitra dia hinonay izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay no hametana izany vakoka izany misaotra reo misaotra fanahy masino haleloia amen. Haleloia, misaotra betsaka ny anabavitsika bertsika tao anatin'izay Marie Jo tahiny Jesosy tia narakoto zaka itody raha olo soe fa voaravako teo dia tahiny tompo dia mahereza isika rehetra rehetra. Haleloia. Dia ataontsika tiritela ela izy ity nataontsika androrantsika tena indray amin'izao alina izao dia tahin'Andriamanitra meno finaritsika rehetra. Dia ao anatin'ny tirititsika io manko manahaka ny baiboly aka ny taratasy na stylo ahafahantsika minote fa mety note zavatra anao eto androany eno ten'Andriamanitra tsika melovli tina tahiny Jesosy sahondra raza ilisa tsiary efa narapaky teo daholo aoriana tirititsika dia eno amin'ny ten'Andriamanitra rasoheriniana Natalie Armande Lalao tahiny Jesosy ndao ary eno finaritra tsika rehetra dia refetsika ny felereto. Haleloia. Zay tsy hitanao tsy misy tsy nataoko naiza tompo ankehitriny nefa raio Vietnam trop rehetra nisy zanaka analia sieto tenene vonina iverinao ambala Jesosy isan'ny tena itia Jehova tenene ity ny foko Jesosy eo naiza tompo
Alléluia. Alléluia. Amen. Sotran'Andriamanitra amin'izany tenin'Andriamanitra zany a, dia amin'izany iry zany a, dia matoka fa nampaherantsika izany teny zany ary ao anatin'ny lalana lalovantsika dia matetika misy foana ny ohatran'ny hoe fotoana mety mampangatsiatsika, fotoana mety mampiverin-darana mihitsy aza amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Fa ny zava-dehibe dia izao, ianao manaiky ny verina, ianao mbola miteny ohatr'izany ndray zany isaka ny tamin'ny voalohany tsika moa dia milancer an'ireny hira reny zao tsy de fantatsika ireny olona reny, ohatra tsy de fantatsika ireny olona reny fa tia fandarantsika ty anisan'ny lancer an'ireny hira ohatr'ireny a. Dia za rehefa nenao an'iny dia mba mampahiry anah mihitsy mahita an-dry zareo, hitanareo ohatrany hoe na dia hoe manao clip ary sahirana sarotra ny Madagasikara fa nanao ry zareo nefa hitanao tsika hoe somary tsotsotra ihany ry zareo fa manao zavatra ho an'Andriamanitra. Ary rehefa miteny an'iny hoe izay anirahanao anahy Jesosy dia tena hoe manana etaeta ary sika tokony hanana etaeta, fa ny etaeta avy any anatintsika ihany no hitan'Andriamanitra dia mahatonga an'Andriamanitra tena niraka antsika tokoa hoe za Jesosy n'aiza ny rahanao anahy dia vonina ka raha misy eto tena hoe zanaka anani dia zao ndao hiverina amin'Andriamanitra, miverena fa Andriamanitra mbola vonina nandray antsika foana ao anatin'izany. Mahery zany tsika rehetrarehetra mino hoe avonombonina ianao dia no tenin'Andriamanitra ary tsika iarahantsika amin'ny mampionona amin'ity androany ity dia mino finaritra tsika rehetrarehetra ary mampionona anao ny fitenenana. Halleloia. Rehetrarehetra izay mpanaraka tsy tapaka ny fandarana vavaka fiambenana sy tsika ihany koa izay samba ny vao miaraka aminay eto dia arapaina manokana ianao ary izay mandray anao. Resiko fahasoavana lehibe ho any hitondra ten'Andriamanitra amin'ity lahadariva ity ifampaherezantsika indray. Ijery ten'Andriamanitra avy hatrany antsika amin'ny ohabolana. Ohabolana toko faha-efatra no vakiantsika. 2:20 hatramin'ny 2:20. Ohabolana toko faha-efatra 2:20 hatramin'ny 2:20. Tena efa diso fantatsika ihany fa vakiantsika angalantsika fampaherezana. Vaky toy izao ny tena amin'ny anaran'i Jesosy: anaka, tandremo ny teniko. Hatonga lany ny sofinao hiaino ny filazako. Aza vela hiala eo imasonao izy, fa raketo amponao. Fa aina ho an'ny mahazo azy izy, ary fahasalamana ho an'ny nofiny rehetra. Aina ho an'ny mahazo azy na hoe io raha jerentsika amin'ny dikateny hafa io dia hoe aina ho an'izay mahita azy. Izany hoe zavatra efa avy notadiavina dia hita. Dia rehefa hita ilay zavatra dia lasa aina. Ina moa ravana malala? Raha ny ten'Andriamanitra izany no jerena dia ny olona rehetra tsy manongilana ny sofiny izany, tsy miaino an'Andriamanitra ka tsy mandrakitra ny tenin'Andriamanitra ao am-po dia tahaka ny olona maty. Dia tahaka an'izany ihany koa, tahaka ny olona marary. Satria ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe aina ho an'izay mahazo azy ny tenin'Andriamanitra ary fahasalamana ho an'ny nofiny rehetrarehetra. Ry havana, be dia be ny olona tena maty fahavelona amin'izao andro farany izao. Maty fahavelona. Ohatran'ny hitanao izy tsangan'olona mandehandeha, fa ny tena marina maty. Misy fahafatesana ny fiainana. Tsy misy fahavelomana ry havana malala satria tsy mbola niaino an'Andriamanitra, tsy nanongilana ny sofiny ary tsy nandrakitra ny tenin'Andriamanitra tao anatin'ny fo. Vao hainga antsika niaino an'izay tenin'Andriamanitra izay hoe raketina ao anatin'ny fo ny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa amin'izay fotoana izay be dia be ry havana ny olona efa nijoro vavolombelona raha tsy teny afa-tsy teto amin'izao fandaharan'izao fotsiny no velomin'ny tenin'Andriamanitra ny fiainany. No velominy, lasa nisy aina vaovao, lasa nisy fahasalamana, tena ara-baky teny mihitsy nofiny rehetrarehetra, velon'ilay tenin'Andriamanitra, nisy aretina teo. Dia rehefa nanongilana tsara ny sofiny izy, niaino ny filazan'Andriamanitra izy, nandrakitra ny teny rehetra tao am-po izy, dia velona. Dia sitrana, lasa niaina fiainana vaovao, nahazo fahavelomana ry havana malala. Fa misy lehilahy anankiray ato mba ho jerentsika kely ny tantarany dia i Joba. Nangentsika ijery tena Andriamanitra amin'ny Joba izay efa fantatritsika izany Joba izany ry havana, fa
voalazan'ny ten'Andriamanitra fa lehilahy marina. Ny atao hoe marina zany dia io voalazan'ny ten'Andriamanitra io nanongilana tsara ny sofiny aino an'Andriamanitra. Nametraka tsara ny ten'Andriamanitra teo ambanin'ny maso ny mandrakariva ary nandrakitra ny teny tao anatin'ny fony. Nandeha tamin'ny fahitsiana, tamin'ny fahamarinana teo anatrehan'Andriamanitra. Dia fantatritsika tsara ny tantaran'i Joba. Fa Joba dia niarana fizaran'ny toetra ngeza. Tena goavana ary efa haitsika tsara mihitsy hoe ringana avokoa ny zavatra teo am-pelantanan'i Joba ary havana malala hatramin'ny zanany, ny ondry amanosy, ny zavatra rehetra nananany, tsy nanana ninina intsony Joba. Dia rehefa anisy fotoana amin'izay efa taty aorindrina dia tonga nampahery an'i Joba ny namany. Nao itsika jery ten'Andriamanitra ny amin'ny Joba. Joba toko fahaenina jerentsika. Joba toko fahaenina andininy fa 7 ka hatramin'ny andininy fa 3 ny vakitsika androany. Any amin'ny Joba toko fahadimy any aloha ny faha-4 sy ny fahadimy any dia Elifaza mampahery an'i Joba be dia be moa ny zavatra tenenao afaka vakianareo. Rehefa nampahery an'i Joba ny namany dia manomboka eo amin'ny Joba toko fahaenina dia mamaly Joba, mamaly an'i Elifaza zany i Joba rehefa nampaherezina. Fa tsy ny andininy fahaenina iray manontolo ny jerentsika fa any amin'ny andininy fa Joba toko fahaenina andininy fa 7 no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ankehitriny masina ianareo, mba hatreo kely dia ho hitanareo fa tsy handainga tsy akory masina ianareo dia niondray areo ka tsy hisy fitsarana tsy marina. Eny dia niondray fa mbola ao ihany ny fahamarinako. Moa misy eloka va eo amin'ny lelako, tsy mahafantatra izay ratsy fa ny vavako. Ry havana malala, rehefa tonga ry havana ny fizahan'ny toetrany Joba dia fantatritsika tsara havana malala fa ny devoly dia nandringana ny zavatra rehetra amin'ny Joba. Nomen'Andriamanitra lalina izy. Fa izao Andriamanitra dia tena nanafatra tsara tana hoe ny ainy no azaka tia. Ny ainy kosa hozy izy Andriamanitra azaka tia. Satria havana malala fantatra Andriamanitra fa ny ainy Joba dia misy fahamarinana. Io tena Andriamanitra hoe tsy azony devoly kitihana satria fantatra Andriamanitra ny fahamarinana tao amin'ny Joba. Voahangy antsika nijery an'ilay ten'Andriamanitra hoe ny izao rehetra izao ho levona, izao tontolo izao ho levona, ny tany sy ny lalina ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona. Ary teto ry havana malala dia niporofon'Andriamanitra tamin'ny Satana mihitsy izany teny izany. Hoe ny zavatra rehetra manodidina ny Joba azonao levonina, fa i Joba tsy azonao kitihana satria nahoana? Misy ainao, misy teny ao, haleloia, misy fahamarinana ao. Tsy azonao kitihana io Satana. Dia tanteraka ilay izy, satria rehefa tonga tokoa Satana nandrava ny fiainan'i Joba ry havana malala dia maty avokoa voalazan'ny ten'Andriamanitra fa ringana avokoa izay rehetra nananany. Ringana ondry amanosy tany an-tsaha. Marina izany kao. Ny vadin'i Joba nanome tsiny azy. Ny zavatra rehetra ry havana tsy misy azon'i Joba nitazomina. Tsy afaka nitazona ny ondry amanosy tsy ho faty Joba. Tsy afaka nitazona ny aininy izany Joba. Tsy afaka nitazona ny fananany tsy ho potika Joba. Eny na dia ny fahasalamany Joba azy dia voakitika ry havana malala. Ny teny Joba eto dia mazava tsara ry havana malala. Na milany Elifaza izy ny teny manao hoe eo amin'ilay andininy faha-3 masina eo dia niondray areo ka tsy hisy fitsarana. Eny dinio fa mbola ao ihany ny fahamarinako. Zavatra tokana sisa no azon'ny Joba nitazomina teo amin'ny fiainana dia ny fahamarinana. Ny fahamarinana teo anatrehan'Andriamanitra ry havana. Ary iny fahamarinana teo anatrehan'Andriamanitra iny koa ny tsy namotehany devoly azy. Iny koa ny tsy namelan'Andriamanitra azy ho levona sy ho potika niaraka tamin'ny fananany sy ny zanany ry havana malala. Satria fantatr'Andriamanitra tsara fa misy tenin'Andriamanitra ao. Olona tokony velona io olona io. Olona iaina tsara io olona io. Ny ain'i Joba ry havana tsy tany amin'ny zanany. Ny ain'i Joba tsy tany amin'ny harena sy ny ondry amanosy.
tsy tany ny ainy fa raha tany ny ainy tsika nge rehefa na miara-mahity be dia be nge rehefa na ny olona mamono tena rehefa voaroaka amin'ny asy be dia be ny lapitena lasa dara rehefa very ny fananany misy olona be dia be ohatra manan-karena dia lasa nahatra tampoka fa tena lasa tena mamoy fo dia lasa dara na mamono tena satria ny ainy ireny olona ireny dia tany amin'ny vola sy arena be dia be ny olona kivy satria ilozan'ny olona tena nefa na dia mamono tena ilozan'ny vady ilozan'ny sakaiza ilozan'ny namana dia kivy ny olona mamono tena ny olona satria ny ain'ilay olona tany amin'ireny olona ireny fa ny an'Joba ry havana malala tsy tany ny ainy fa tao amin'ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny fahamarinan'Andriamanitra ary takatry Joba manao hoe tsy azoko tazomina ny arena tsy azoko tazomina ny vola tsy azoko tazomina ny zanako sy ny ondry amanosiko fa zavatra tokana ny azoko tazomina aleloia dia ny fahamarinako eo anatrehan'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra tao anatiko efa voarakitra tao anatin'ny foko io ny fikiriko mafy ozy izy Joba satria io ihany sisa no azoko tazomina ry havana za androany tena teteny aminao ianao ry havana na tsy manana nininina tsony aza Joba ry havana tsy nanana nininina fa tsy fahamarinana sisa tsy nanana nininina fa tsy tenin'Andriamanitra ary na dia ny vadiny Joba aza efa niteny nanome tsiny an'Andriamanitra ka nilaza manao hoe mialaina ianao amin'io Andriamanitra io fa Joba ry havana malala fantany fa na mbola niala taminy aza ny vadiny mbola manana zavatra izy mbola manana harena izy mbola manana zavatra azo nitehirizina izy ry havana malala dia ny fahamarinany tenin'Andriamanitra levona ny lanitra sy ny tany ozy izy Joba levona ny fananako ozy Joba maty ny zanako ozy Joba fa ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra tanatiko tsy azo levonina ary tazomiko hatramin'ny farany izany za ry havana teteny aminao tsy fantatro inona ny mety situation anao amin'izao fotoana izao inona mety zavatra iainanao mety ozy izy ianao hoe za tena tsy manana nininina tsony ara-pavimampiona za tena zarery sisa tsisy nizaniza tsony tsy manana nininina potika tanteraka ny fiainako fa za androany teteny aminao andeotsika ry havana malala mba hianatra hitahiry hanongilana ny sofintsika handrakitra ny ten'Andriamanitra anatin'ny fontsika ametraka ny ten'Andriamanitra foana eo amban'ny masontsika ankatohan'Andriamanitra andeha amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana fa za teteny aminao androany io ange ry havana malala io zavatra tao anatin'ny Joba ihany ange nanangana ny fiainany rehefa avy eo nitondra fahavelomana vaovao ange ry havana malala ny fahamarinana tao anatin'ny Joba ny fahitsiana sy ny fankatoavana tao anatin'ny Joba namorona ny fiainany teo indray ny oatra lavitra noho ny teo aloha avy roeny noho ny teo aloha ry havana satria io ny tsy azony devolony fafana tao anatiny ianao ry havana tsy vitany devoly izany no manapotika anao raha olona ao anaty fahamarinana ianao za tena miteny anao an'izany ahako tsy azony devoliko tiany ianao ary Andriamanitra mihitsy ny mametra amin'ny Satana hatreto ihany ny azonao atao satria fantatro fa misy fahamarinana ao anatin'ny olona io manana ny teniko io olona io manana fiainana io olona io tsy azonao levonina ary Satana ny fahamarinako ao anatin'ny olona io zavatra tokana ihany no tsy azony devoliko tiany eo amin'ny fiainanao dia ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra velona sy mahery ao anatinao ry havana za androany te hampahery antsika rehetrarehetra andeotsika ry havana malala mba hitady ozy ny tenin'Andriamanitra hainao an'izay mahazo azy na hoe izay mahita azy satria be dia be ny manana fa tsy mahita be dia be ny mamaky fa tsy mahazo fa ianao androany za te hampahery antsika rehetrarehetra izay efa mandeha amin'ny fahamarinana tsy ianao intsony ny olona tokony atao hatramin'ny fiainana tsy ianao intsony ny olona tokony hivadi-po amin'ity fiainana ity ry havana tsy tsika intsony ny olona mbola hampiroroana izao fiainana izao ry havana tsy tsika intsony ry havana ny olona mbola hitomany sy alahelo isak'izay misy zavatra kely mitranga eto amin'ity fiainana ity fa tsika dia olona izao foana no anatin'ny saintsika jereo fa mbola mitoetra amin'ny fahamarinana fanontaniana fotsiny akao amin'ny tenanao rehefa misy zavatra tonga eo aminao antanio fotsiny ny tenanao Andriamanitra manahoana za eo anatrehanao mbola marina ve ny alehako mahitsy ve ny lalako mety ve ny ataoko Andriamanitra mifanaraka amin'ny sitraponao ve izao fitondratenako izao aleloia
fa rehefa azo firenao ry havana fa mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny ten'Andriamanitra ny fiainanao, ianao tsy azony devoly le vonona zany ianao. Fa nampidin'Andriamanitra avy roeny ny fananany Joba. Satria nanino nisy zavatra tsy azon'ilay vonona atao. Maheresitsika rehetrarehetra. Ary izahay dia miteny foana ry havana, miteny antsika foana momba ny resaka fahamarinana. Satria nahoana? Aina ho an'izay mahazo azy io e. Sady fahasalamana ho an'ny nofitsika rehetrarehetra. Voninahitra ao n'Andriamanitra irery ihany mino fa nampahery anao izany ten'Andriamanitra izany. Halleluia. Amen. Halleluia. Saotra an'Andriamanitra tsika. Saotra mampionina amin'izany tenin'Andriamanitra izay netiny teto izay. Halleluia. Mino fa nandray ianao tao anatin'izany teny izany. Miaraba izay mbola tsy voaraba aloha. Halleluia. Ry anabavy Emelovli efa nalabaka teo, Zina Teoda, Roli Anisa, Elisa Tsiala, Anitra Nirina efa nalabaka teo, Angela Io, Nirina Rodriguez. Halleluia. Tonga soa. Izy koa mbola tsy voarabako teo. Rasoana Tenaina. Halleluia. Milony hanomboantsika mantsy dia arapaiko aloha izay mbola hitako eto. Monis, Razafy Malala. Tsy haiko moa na Moni na Monis fa Halleluia. Na Pavlinda, Eliane Patricia, tahin Jesosy daholo tsika rehetrarehetra. Ohabolana toko faefatra. Andininy fa roapolo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Anaka, tandremo ny teniko. Atongo lany ny sofinao iain'ny filazako. Aza vera hiala eo masonao izy fa raketo ao am-ponao. Fa aina ho an'izay mahazo azy izy. Ary fahasalamana ho an'ny nofiny rehetra. Halleluia. Tandremo ny teniko. Zany tandremana izany dia tandremana, arovana, kenakenaina. Tahiny tompo rahalahy Ezeka, ranabavy Rasoary Malala, olo-garany roso efa narapaiko teo, tahiny Jesosy. Halleluia. Tandremana ny teniko, zany zavatra tandremana izany, tandremana arapaky teny, tandremana. Miangatra any amin'ny zavatra kely. Zaho zao tena ekonomitsy hatramin'ny lafindritritra mihitsy dia tandremo ny tenin'Andriamanitra. Ohatra akaiky milo nitandremantsika n'ilay zavatra ao anatiny dia tandremo iny baibolinao iny. Halleluia. Aza mba apetrapetraka eny amin'ny asivy fitoerana iny. Halleluia. Indray andro nisy rahalahy zay ao am-piangonana misy zavatra, misy caméra zay dia tsisy tongotry ny akasiana dia nalainy ilay baibolina ataony amin'ny tany dia andeha hanoanany an'ilay izy. Dia aza atao an'io tenin'Andriamanitra. Tsika tsy mivavaka amin'ny boky fa ao anatin'io ao amin'ny fiainana. Halleluia. Dia ny olona ariavana ataony amin'ny biblioteka tsara mihitsy ireny bokiboky rehetrarehetra ireny dia mba hajantsika koa ny baibolitsika. Fa tandremo ny tiana tenenina koa dia tena tandremo ny teniko. Inona ny voalaza ao? Inona ny asainy atao? Halleluia. Inona ny asainy tenenina? Inona ny asainy atao? Atongo lany ny sofinao iain'ny filazako. Ny mamaky tsy ampy. Ny mihaino fotsiny koa nefa tsy ampy. Satria izy miteny hoe aza vela hiala eo masonao. Sady jereo vakio no elohy. Halleluia. Ary indrindra ao amin'ny fotoana ibokintsika io rovitra io e. Ibokintsika io ny azo ato tena teneniko anao mihitsy fa efa reradreraka ihany ny baiboliko. Nefa ilay baiboliko tsy tiako hosoloana satria io baiboliko io dia efa tena feno marimarika be dia be any anatinatiny any dia efa tadidy fotsiny teto ilay ohatra izao amin'ny fijerena fotsiny dia atako hoe ato amin'ny anina misy an'izao teny izao aty tadidy verset tadidy fotsiny pazo ohatrohatran'izao izy misy tsipika ohatran maitsomaitso izay nataoko tamin'izay dia ohatr'izay. Io boky io zany raha avy taratasy ho simba ihany io. Manao misy ilay baiboly nidorana nefa tsy mahay. Fa io ry havana malala afaka adinonao any an-trano io. Afaka mifindra trano ianao dia tsy tafatondra baiboly nareo any ivelany any. Aty ivelany aty misy amintsika tsy natondra baiboly niala tany Madagasikara. Soa ihany. Halleluia. Soa ihany. Halleluia. Soa ihany fa na dia adino tany an-trano aza ny baiboly dia efa voarakitra ao am-po. Voainga antsika ny toromomba ny vato fisaka.
ilay rehefa nitory an'ilay oblakely volamena napaviana tamin'izay dia nitory taminareo nanao hoe sa moa raha latojo angambany izay izy nitory an'ilay oblakely volamena tsy tadidiko dia hoe nandray leson'Andriamanitra tamin'iny dia tsy nisoratany teo amin'ny vato fisaka intsony ny didiny fa nisoratany amin'izay tampotsika alleloia Andriamanitra miteny raketo ao am-po tadidio ao an-tsaina fa raketo ao am-po halleloia zany hoe iainana zany hoe tena tiana zany hoe tena mangy tena iainana halleloia halleloia any amin'ny bolana toko voalohany any misy an'ilay teny koa anapitsika an'io manao hoe ao bolana toko voalohany 15 any ka mianoa ny anadrainao ary aza mafoy ny lalandreninao fa felo tsara tarehy amin'ny lohanao zany ary rado amin'ny vozonao rado zany firavaka sarobidy zany ho an'izay mbola tsy mahafantatra le rakoto salama moa dia fa rakoto izy amin'ny mahamalagasy azy dia salama izy salama vatana saina fanahy alleloia fa rado zany karazana firavaka sarobidy voangy dia volamena dia voangy dia volamena alleloia zay ny atao hoe rado mianoa ny anadrainao aza mafony ny lalandreninao fa felo tsara tarehiny amin'ny lohanao zany ary rado eny amin'ny vozonao zany hoe anao zany tonga dia hita alleloia tsy diso anao raha latojo fa ny tenin'Andriamanitra dia aina ho an'izay mahazo azy ho an'izay mahita azy izy daholo zay rehetrrehetra izay misy olona mahazo zao ny baiboky ty tamin'ny 2001 ty nefa azoko 2001 na rehefa nasan'ny tompo tany amin'ny fiangonana an-dehibe tamin'izany nahazo cadeau baiboly avy tamin'ny namako fa nahavariana 2001 izy ty ny azoko fa 2007 izy ty vao nanomboka ny sokatra taona zany izy tety ampelantanako nahazo fotsiny fa tsy nandray ninninona alleloia fa nahita ankehitriny hitako ny ao anatiny hitako zay lazainy nivakiko ny tao anatiny no enoko alleloia alleloia firavaka ange za raha nabavy zany ny dikany rado raha nabavy soameva aina ho an'izay mahazo ahoana ary zany ozy ny olona ahoana ary zany hoe aina amin'izay mahazo azy ka ny tenin'Andriamanitra aina ny tenin'Andriamanitra mitondra aina raha tsy mihinana zany ianao zasika jery tenin'Andriamanitra ny Isaia fahavalo amby telopolo Isaia toko fahavalo amby telopolo zao ny soramanitra narariany Ezekia sy nanalavan'Andriamanitra ny androny ary ny fiderana nataony tamin'izany ary tamin'izany andro zany dia narary mafy saika maty Ezekia fa nitoritsika any io ary Isaia mpaminazy zanaka Amoza nakao aminy ka nilaza taminy hoe izao no lazainy Jehova tenin'Andriamanitra izao no lazainy Jehova alleloia iaina marina amin'izay ho an'izay mahazo azy alleloia marina tokoa zany neny mariziony tamin'ny 2005 ny azony miravaka firavaka tsara mampionina dia za koa izy koa efa nahazo an'izy dia nampionon'ilay firavaka izy alleloia ho ny tenin'Andriamanitra tamin'izany andro zany dia narary saika maty Ezekia ary Isaia mpaminazy zanaka Amoza nakao aminy ka nilaza taminy hoe izao no lazainy Jehova ahoana hoe izao no lazainy Jehova inona le izy tenin'Andriamanitra izao no lazainy Jehova zany hoe ny tenin'Andriamanitra zany manan-kery io izao no tenen'ny tenin'Andriamanitra afary ny akonanao fa ho fatinao fa tsy ho velona zay le teny dia saika maty fa ny fona ka io efa tenin'Andriamanitra daholo no mampisy an'izao rehetrarehetra ao misy mazava dia misy mazava misy ranomasina misy aina misy fofinaina mavela dia velona tsika fa teto izy tonga ny afatra ho faty izy ny herin'ny tenin'Andriamanitra ravana tsy azontsika an-tsaina mihitsy rehefa Andriamanitra miteny hoe zao dia zao zay ny hitranga fa ny zavatra mahafinaritra rehefa nibebaky Ezekia ny fona ary tsy ny fona ihany fa nangataka hoe Andriamanitra ao tsaroviny nandehanako teo anatrehanao dia izao indray ny zavatra nitranga dia tonga tamin'nisy andray ny teniny Jehova hoe mandehana lazao amin'ny Ezekia hoe zao no lazainy Jehova efa nynoko ny fitarainao aina
nitondra aina ry havana le tenin'Andriamanitra nijavany Isaia nitondra halleloia nitondra teny ary le tenin'Andriamanitra nitondra aina nitondra fahasalamana firy ny olona teto ry havana efantatray ny sitran'ny aretina sitrana tamin'ny aretina tena teneko anao tsy voaisako raha za manokana tsy voaisako tsy tadidiko avy izy avy ny efa sitrana tamin'ny aretina teto misy tamizy reo fa nitsoro vavolombelona tadiditsika tsara angamba misy tamizy reo fa nitsoro vavolombelona ka nisy ary teto hoy izy le anabavitsika mahafinaritra zay hoe efa sisapaty daholo nge tsika fa sendramena ty anabavy minosoa tsaronay tsara ianao alleloia de tahiny tompo ianao efa sisapaty daholo tsika osy izy marina zany izy tena atao anaty aretina be izy fa inona nasirana azy tenin'Andriamanitra io anabavy soameva izy voaingana ny teny tamitsika isa telo volana ampidirana raha tsy hita hoe mankaizany raha io isaky ny telo volana ampidirana raha 4 litra ianao anabavy soameva fa zo izy tsy ampidirana tsony fa nanino nisy opération natao taminy ve tena nisy opération natao taminy opération fampidirana tenin'Andriamanitra alleloia mihinana tenin'Andriamanitra zay le opération natao zay le hetsika natao ary tsy mandainga ny tenin'Andriamanitra raha miteny an'izany ry havana malala aina ho an'izay mahazo azy Jesosy Andriamanitra zao ny tenen'i Jesosy ry Lazarosy mivoa alleloia de aina nahazo azy raha betsaka maty tao ray litatra isaky ny 3 mois ny raha ampidirina amin'ny anabavy soameva fa zao ny tenin'Andriamanitra ao anatiny efa 4 litra isan'andro alleloia tsy mila an'izany ntsony izy sitrany izy alleloia alleloia io izy io tsy izy rery betsaka ry havana ny olona hitako hoe sitrany tenin'Andriamanitra tena sitrany tenin'Andriamanitra Lazarosy mivoa teny tsy tenin'olobe zany fa tenin'Andriamanitra aina ho an'izay maty to de nahazo an'le teny izy alleloia aina zay mahazo azy de velona misy taolamaina ao amin'ny baiboly ao maminany am'ireo taolamain'ireo fa aminan'iny zany tenin'Andriamanitra nanomboka nisy nofo nanomboka nisy lalan-drà nisy sozatra nisy hoditra nanomboka nihetsika daholo ny taolamaina rehetrarehetra alleloia inona le izy tenin'Andriamanitra ka zao ry havana malala aza atao sangisangy ny tenin'Andriamanitra ary ny tenin'Andriamanitra lazaina eto de tenin'Andriamanitra tsy misy fangarona lay fahamarinana matetika hainao eto zany fahamarinana de ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra tsy noharoharona tsy naolakolaka tsy nikendakendaina tsy nisarotsaromana fa ny tenin'Andriamanitra tandremo ny teniko atongolany ny sofina ny filazako aza vela hiala eo masonao fa raketo ao am-ponao marina ny teniny mampionina fa ny olona mandrakitra ao am-po ny tenin'Andriamanitra de tsisy ninona azo atao aminy misy zavatra ihany afaka mitrango eo amin'ny fiainanao fa tsy mahapotika anao raha ao am-ponao ny tenin'Andriamanitra napetraka ao tandremo ny fonareo mihoatra noho ny zavatra rehetra ozy izy mihoatra noho ny zay rehetra tokony ho tandremana io fotsika izany tandrematsika tsara aro io fa ao koa ny atao le tenin'Andriamanitra de tandremo ny fo fa misy tenin'Andriamanitra ao alleloia alleloia ary zany mahatonga antsika niresaka ny Job androany Job rehefa miresaka ny Job tsika de anisan'ny tantara tena mahafinaritra mampahery atsika Job 4:9-20 ka hatramin'ny 30. Fa ankehitriny masina ianareo mba hatreo kely de ho hitanareo fa tsy handaingatsy akory alleloia masina ianareo dinio indray aoka tsy hisy fitsarana tsy marina eny dinio indray fa mbola ao ihany ny fahamarinako mo misy eloka va eo amin'ny lelako tsy mahafantatra izany fa izay ratsy fa ny vavako tena andre are Job ary hafa mafy ny zavatra nylalovany
fa zao fotsiny tenen'ny olona zao jereo fotsiny mbola misy fahamarinana ve ty amiko fa raha mbola misy fahamarinana ety amiko halleloia raha mbola hitanareo misy fahamarinana ety amiko de tsy mbola miakatra akory ny soratra amin'ny filma ny fiainako hoe fin tapitra rehefa mijery sinema taloha tamin'izay mbola kely de mbola mieritreritra hoe mbola hisy zavatra miakatra le soratra popoka daholo le sezany amin'ny sinema totototo de mitsangana ny olona vita le sinema malahelo ny hoe tapitra le film raha fiainan'ny olona ray tahaka ny job io ry havana référence sangeza be amin'ny fiainantsika fa zany job zany raha nijerena amin'ny masontsika am'izao indrinitsika am'izao 2020 zao mijery ny fiainan' job de ozytsika tsy inona tso ny atenena am'izao tsisy ninona atenena tso ny fiainan' zao olona zao fa i job ny teny aza le fiainako nijerena aza le zavatra mahazo anahy nijerena fa zao mbola hitanareo eo ve raha mbola hitanareo eo fa misy fahamarinana atao anatiko de zao aza mbola maika mitsara aza mbola maika amadika ny boky fa mbola mitoy ty fiainako ty halleloia ny olona ray ry havana mbola mitoetra anaty fahamarinana de zao ny zavatra azoko tenenanao mety andalo aminao ny tafidrivotra mety andalo aminao ny mety karazana mety fahampitehana misy eo amin'ny fiainana fa ianao tsy rava halleloia any tamatavy zao misy cyclone de betabe ny zavatra rava betabe ny zavatra potika fa tamatavy mbola tamatavy any halleloia tsy lasa ny cyclone ny tamatavy de tsy hitatsony misy trano rava ao mety trano mety rava ny sisin'ny bord fa tamatavy ny tamatavy tsy lasa fianaratsoa io hoe tsy hita zany aizy tamatavy lasa ny cyclone fa tamatavy any ijoba ry havana ny ala teo amin'ny daholy fananany rehetrarehetra ary rehefa miteny hoe fananana rehetra de ntenany rehetrarehetra hatrany am'ireny vola madinika anaty poketreny lasa ny trano ny tany ny fiara ny tomobily ny vomby manondry ny osy sy ny rehetrarehetra lefa hoe fananana rehetra de potika tsisy tsony tsisy hoa ny zanaka koa tonga de tsisy tsy nananjanaka tsony tsy jo tsy nananjanaka tsony jo zao mbola tao amin'ny joba ry havana ny zavatra naingeza be tao amin'ny joba mbola teo tamatavy halleloia cyclone ny tonga lasa koa ny cyclone nandalo nandravarava ny devoly fa misy joba mbola mijoro eo manino joba mbola mijoro eo mbola misy fahamarinana ao anatiny mbola misy aina ao anatiny rehefa mbola misy fahamarinana ao anatinao mbola ao anatinao ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra misy aina eo amin'ny fiainanao afaka mandalo ady ianao afaka mandalo lafory ianao afaka mety misy fahampitehana ny fiainanao fa ianao mbola ianao ihany no ianao mbola velona ihany ianao mbola mijoro ihany ianao mbola afaka miderin'Andriamanitra ary tady dy ry havana malala potika ny zavatra rehetrarehetra vady sisa mijanona tamin'ny joba akoatra ny tenany zany de vady de namana telo lahy fa ny namana telo lahy tsy ta hoe atao ohatra na mendro fendro ny akabezana efa jerenao mantsy ny revakitsika ny tantarany joba sady nampahery reo lehilahy reo sady nitoraka voatabia reo no nitoraka voninkazo sady nampahery reo no nametsiny ary ny tsara ny joba mihitsy ianao zany miseho anao masina be ianao zany tena miseho anao tena hoe tsisy mivavakoatra anao nefa jerety mahazo anao sady mampahery kely ihany no fa zao ry havana malala io tsy ny olona ny tenan'io fa ianao no mahafantatra an'io ianao ny tompon'ny fonao aiza ny tenin'Andriamanitra raketinao amponao ve sa teto ambavanao alleloia sy amainina afaka mitena an'izany ny olona mitomany rehefa mivavaka afaka manao an'izany ny olona mitory-teny isan'andro azony olona tao na tsika eto ary afaka misy mitsara an'izany tsika raha dio sy mitory-teny isan'andro fotsiny io fa tsy izy mihitsy ohatra ny olona afaka miteny fa ianao ve manahoana ianao manahoana ianao ao anatin'ny fonao ve raketinao am-po ve ny ten'Andriamanitra fa raha ny raketinao am-po io fonao io nge mbola mahavelona anao
io fonao io mahavelona anao. Afaka voan'ny vai joba fa ny fonony tempo. Afaka miady ny sainao fa ny fonao amin'ny tempo. Afaka misy olana fitaovam-pisefonana fa ianao ny fonao mbola amin'ny tempo. Afaka mandringa ianao fa ny fonao mbola amin'ny tempo. Inona ny anatin'io fo io? Fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Jereva izy joba raha mbola misy fahamarinana ty amiko. Namana telo tsy de nisy ny kotiana vady anankiray. Raha ny vadiny joba. Zao ny tenin'ny vadiny joba. Any amin'ny joba toko fa efatra. Joba toko faharoa andiny fahafolo. Zao ny tenin'ny joba. Le namana telo lahy zany efa anao ny ataony eo fa ny vadiny ny tenina anao hoe ary ny vadiny anao taminy any amin'ny joba toko faharoa andiny fasivy. Mbola mitana ny fahamarinana io le fahamarinana. Mbola mitana ny fahamarinanao ihany fa ianao fantatry ny vadiny joba fa mitazona ny fahamarinana. Aiza? Ao am-pony. Marina tena mampionana. Raha tao amin'ny arenany iny ny janona. Tsisy tsony fahamarinana teo amin'ny joba. Raha tany anatin'ny zanany tany. Tsisy ninona tsony tany amin'ny joba. Efa tsy eo tsony reny. Andriamanitra tsy niteny hoe tehirizo any am-pon'ny vadinao, na tehirizo any am-pon'ny zanakao, na tehirizo any am-pon'ny any anatin'ny tomobilinao, na any anatin'ny tranonao ny tenin'Andriamanitra, fa tehirizo ao am-ponao. Fa iny manaraka anao naiza. Hoy ny vadiny joba. Mbola mitana ny fahamarinana ihany va ianao? Eo amin'ny tena zany io dia fantany fa mbola ao le fahamarinana. Fantany fa mbola ao le fahamarinana. Mbola mitana ny fahamarinanao ihany va ianao? Mafizan'Andriamanitra dia aoka ianao ho faty. Satry ny le vadiny no joba va tamin'izany averiko aminao tsy mahate ho hiara-onina. Sady efa tsisy raha materialista ny vadiny joba. Aizy joba taloha miaraka amin'ny tomobile tsara be izy. Miaraka amina solomaso tena lehilahy fidy. Famataranandro amin'io tonga dia efa le apotra kely mihitsy. Complet vaovao amin'io mbola misy hitanao le ohatran'ny etikety tsy esorina. Iny zany esorina ny tena tsara amin'iny zany. Rehefa mahazo complet vaovao zany tsika dia esorina le etikety eto amin'ny tanana. Iny zany ny esorina voalohany. Raha dinihantsika mantsy tsetsatsaatra misy kofehy kely zay mitazona an'izay mora esorina kely. Iny tsy ianao ny anaovana ny etikety iny fa ny mpivarotra naporofo aminao fa zavatra vaovao iny. Zay zany tsetsatsaatra. Ianareo rehetra zany rahalahy zay mividy complet vaovao dia esorina misy an'ilay etikety iny eto amin'ny tanana eto. Iny ny esorintsika voalohany. Tsetsatsaatra iny fa raha joba zany tamin'izany nahalovan'ny joba ny vadiny fa tomobile. Manao anao? Ianao ny joba, izy ny vaovao. Fa teo joba. Tsara tarehy nge joba revany. Joba nge tsara tarehy be. Tena bogosy zany joba zany. Jereny zanany. Tsisy nanatsara. Ny olona zany rehefa bogosy dia na ny zanany koa ary tsy ratsy. Joba zany tena tsara tarehy. Fa teo tsy tsara tarehy. Satry ny vadiny fo maraina mbola ity ihany ity. Taloha vaovao joba ka ianao mbola eo joba. Tiako ange joba. Tsara tarehy. Ao daholo ny harena sy ny rehetrarehetra. Oay. Fa teto joba tsy izay tsony. Miala ny zavatra rehetrarehetra. Mandeha tongotra. Tsisy tsara tarehy, tsisy andretsara efa misotra lavenina. Dia izao feno vai. Hatreny an-tampon-doha. Hatreny am-paladia. Feno vai. Vao na vadiny ary mitodika. Tonga dia taitra kely mihitsy no fanena amin'ny joba oatra. Taitra kely. Nareo koa dia mahitra ry joba. Nefa joba io. Fa lasa mampatahotra. Sao inge tsy nahate ho tia intsony ry havana amin'ny paoziny. Tsy nahate ho tia intsony. Na mijery azy ary tena leo le vadiny. Tena le very harena sady efa tsy hita. Mbola fahamarinana ihany. Manera mandeha maty ihany. Zay nge io e. Mafizany Andriamanitra ao dia oka ianao ho faty. Ohatry ny teny sanatria rehefa mifamany mivady hoe matesa. Matesa any. Ohatrohatr'izany nge io e. Ohatrohatr'izany io. Mafizan'Andriamanitra. Hoy joba taminy. Attention madame.
tahaka ny teniny anankiray amin'ny vehivavy adala ny teninao monoso ihany va nyresitsika avy amin'andriamanitra fa tsy ny ratsikoa zany ny olona manana an'andriamanitra mahatsapa halleloia fa tsy ny zavatra tsara ihany resitsika amina misy fotoantsika mandalo ady misy fotoantsika tsy manana ninina fa ijoba ry avana no tazominy famarina ary tsy nanana fa-tsisy izy tena teneniko anao joba samyrehare mandra-pahafatany fa zavatra ray tokana ihany ny tazona ny fiainana de ny fahamarinana halleloia pofotra le zitete io zany tokony ampiana ray fantatro daholo reo tenenareo reo ry mariso zy fantatro de le teray fantatro fa de tsy mba misy aira mihitsy fa nefa de efa tabe zao ny ao anaty gropy dahoary fa zao joba tsy niala ary nisy zavatra ray tena nataony joba no tehiriziny joba anton'ny anankiray ngeza indrindra tsy nahalavo any joba tanteraka ka natonga azy efa nalevina joba any amin'ny joba voalohany toko fa 20 rehefa potika ny zavatra rehetrarehetra zao mbola teny joba any amin'ny 1 de nitsangana joba ka nandritra ny lambany ary nanaratra ny lohany eo zany izy manomboka fa raha tsy tare am'izay ohatra nahazo am'izay tena volony mbola tena le hitano le taotra de misasaloha joba de rehefa de pilapilaka kely ny volo de mivarina kely de tonga mivady joba fa tamin'io tsisy an'izany lasa daholo rehetrarehetra nataony ohatrany nahazo am'izay ny volony nandritra ny lambany le akanjo tsara tarehy be le tena am'le tena izy tonga de nanaratra lohany de nyrovitina ny akanjo de ny epoka tamin'ny tany sady ny ekohaka fa zao ny zavatra ny teneniny ry havana aefa io era misaotra tompoko halleloia zao ny zavatra ny teneniny mitanjaka ny voahako avy tany akiboniny eny ary mitanjaka ny iverenako any Jehovah nanome Jehovah nanaisitra isaorina neny anaran'ny Jehovah tsisy mahavita an'izany zany ny zavatra nitranga fa isaorina ny Jehovah ary tamin'ny fony nisaorina ny Jehovah fa tsy tamin'ny tsy fony zao ny zavatra nitranga 2 tamin'izany rehetra zany io tena zavatra hoe mario amin'ny baibolinao io mba mario amin'ny baibolinao io raha nabavy malala sy raha lahako malalako joba toko voalohany 2 tamin'izany rehetra zany de tsy nanota nanametsiny an'andriamanitra ijoba tamin'izany rehetra zany de tsy nanota joba nanametsiny an'andriamanitra io no antony halleloia io ny antony natavavoan'ny joba tsy nametsiny ny tanjony devoly teto de zao ny tena le arena sy ny sisa mipotehany ny tena tanjony devoly de ny atonga ny joba amin'ny metsiny an'andriamanitra ho tafanota satria jerenao any am'le tenin'le izy ny tena tamin'ny vadiny te moso ihany va ndrasika avy amin'andriamanitra fa tsy ratsoro ary tamin'izany rehetra zany de tsy nanota tamin'olony joba na molony aza tsy nanota misy amitsika mantsy ny tena mametsiny de fon'andriamanitra tany zavatra ny teneny fa tsy zany ke ny anam-poko fa tena ka ny anam-pona tafavoaka fa ny joba de zao nateo amin'ny molony aza tsy nanota joba ry havana malala tsy niteny ratsy an'andriamanitra joba tsy nametsiny an'andriamanitra joba ary joba ry havana tena nanaiky joba nisy fanekena nataony tamin'ny tenany de tsy nametsiny an'andriamanitra ny tanjony devoly nefa zay ihany ny tanjony devoly de ny ampanotany joba ny analany fonony joba ny analany fahamarinana tao anatin'ny joba halleloia zay fotsiny rehefa nanoto joba monomoniny joba ny antony mahatonga antsika miverina eny amin'ny case départ foana ry havana de tsika monomonina efa akaiky ny tany kanany fa iny ataontsika monomonina de miverina kely rindreny ohatra ny korsa soavaly taloha eny io de mitady an'le isa enina indray tsika de ohatr'izay za te teny aminao ry havana malala androany aza sina teny manohatra ny fitiavan'andriamanitra anatinao any rehefa misy ainao anatinao ny tenin'andriamanitra de zao
olona tsy azoko tena ianao zany raha ohatra ianao manana fahavalo zao zavatra ataonao voalohany verifio ao anatinao ve fahamarinana ao anatinao ve ny tenin'Andriamanitra fa raha afaka miala daholo ny zavatra rehetrarehetra ary tsisy azony joba nitazoniny ireo na ray ary izy mampionona teo fa ny tenin'Andriamanitra sy ny fahamarinana azo tazomina tsy mila hery tanana mitazona an'izany tsy mila vola sy arena sy tomobila sy kofra vao matahiry tenin'Andriamanitra fa ny fonao halleloia rehefa ny fonao nitehirizanao anio aina ho an'izay mahazo azy fahasalamana ho an'ny nofo-drehetra ary zao tenin'Andriamanitra fofinaina mahavelona nanangana ny Tolamaina fofinaina mahavelona nanangana ny Adamaseva ravana malala asio tenin'Andriamanitra ny fiainanao tehirizo ao anatinao ny fahamarinana fa raha tehirizinao ao anatinao ny fahamarinana halleloia de velona ianao tazony ny tenin'Andriamanitra de voatazona ianao de voaonitra ianao aza petraka any amina zavatra hafa fa raha any amina zavatra hafa no ataonao ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra ataonao any amin'ny banky misy fotoana amidy ny banky atao anaty kofra lasa ny jolay ny jolay foana mamaky an'iny fa ny tenin'Andriamanitra tsy mba levona de tao anatin'ny fo tao ny tehirizan'ny joba azy ary tao ny natonga anazy velona indray zao ravana malala tapatsangana ny fiainan'ny joba avy roa eny satria naninona ozy nyle sao de tsy ianao ary ty tsy ianao hoe le ravandre mandery valim-panontaniana tsotra ny tenen'ny joba ny rehetrarehetra teo amin'ny fiainako rava fa ny fahamarinana ato anaty ka tsy rava aza avelanao rava eo amin'ny fiainanao ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra betsaka ny olona rehefa misy fahamarinana ngeza be toriana indrindra eto am'izao fandarantsika zao misy aminareo nge fantatra misy aminareo nge metotsika de misy fotoana mitory fahamarinana mavesabesatra kely tsika de tsy hitanareo de araka ny teniko foana nefa zay faly be mahita anareo halleloia fa zao raha sanatria tsy etokoa nefa nareo hoe nisy le teny fahamarinana tsy zakanareo de zao foana ny teninay ity lamasiny ity lasy ty mandeha foana ty de anjaran'ny olona ny midina sy miakatra isaky ny are nisy arenja be mihitsy zao teo krismasy arengeza be mihitsy ary isika tsy nitandrina krismasy de be da be nidina tamin'le vacan fa le vacan lasa foana fa io koa nefany anerinah mbola misy vacan hoany any tsika de afaka miakatra indray aloha zay miakatra fa zao ny olona rehetrarehetra afaka ty fandaranty zany zao de ny olona rehetrarehetra natao ke tsika atao amin'ny groupe azy atao am'izay zao manana groupe ato fa io groupe io tena ohatry ny vacan io misy miala io misy miditra misy miala io misy miditra efa fahazarana mihitsy ary mafinaritra rehefa misy miala ray de ohatry misy ray miditra koa ohatry ny voatazotazony eo foana nisan'le izy maninona moa no mahatonga an'lay groupe mbola eo foana satria mbola misy foana misy olona tsy groupe tsony rehefa tsisy olona tsony ity fandarana ty tsy fandarana tsony amin'ny fotoana miala amin'ny fahamarinana ty fandarana ty mitovy am'ireny zavajavatra hitanao ary tsy fa raha mbola mijoro amin'ny fahamarinana ity fandarana andramoka izao ty mijoro amin'ny tenin'Andriamanitra de mbola mijoro eto foana mandra-piavin'i Jesosy za te teny anao halleloia te teny anao ianao io mety misy amintsika marary misy olana be zaho te teny aminao sao de tsy délivrance ny ilainao aminao io aina mihitsy ny tokony ilainao aina verinao anatinao fa raha miverina milatsaka ao anatinao ny aina de velona ianao io fiainanao matimaty io fahamarinana ny ilain'io tenin'ny fahamarinana ny ilain'io halleloia de hoany ray avana ny tenin'Andriamanitra fa mamy ange io ary mamy de mitondra fahasalamana arabaky teny zay zao salama vatana saina fanahy halleloia ary misy aina de velona ny fiainanao mandalo ady ianao fa ianao velona tsy maty tsy potika ary tsy rava satria ao anatinao misy zavatra tsy azo ravaina zao tontolo zao levona fa ny teniko tsy mba ho levona ho ny tenin'Andriamanitra ka de maherezy ianao na hainao rera sisa nitandrina fahamarinana de tandremo fahamarinana na sanatria zay zao hiala amin'ny fahamarinana
da aza mijery nyity fandarana ty tsony fa ianao any atsanao tazomy ny fahamarinana fa io ny atonganao a tsy ho rava mahirezintsika fa za manokana falibe ary misaotra mampinona afaka nizaran'izany ten'andriamanitra zany a terizo anatinao ry havana tena terizo anatinao ary aza velanao a veriverymaina izany ten'andriamanitra zay minotsika teto androany matoka fa voarainao ny afatra aza vela hialy eo masonao izy de raha keto amponao fa haina ho an'izay mahazo azy izy a de fahasalamana ho an'ny nofony rehetra raiso ny ten'andriamanitra tsakotsakoy ny fahamarinana matoa zavatra nasian'andriamanitra ataotsika de satria mahasoa atsika tsy misy olona ambonin'andriamanitra ka andriamanitra ny tena zao atao de zao tsy atao de misy olona miteny hoe zao kambony atao fa zao aza atao fa zao mety tsy misy olona ambonin'andriamanitra ny olona tsy afaka anao ninino amin'ny fiainantsika fa andramboka izao de zay asian'andriamanitra atao de ho hitanao raha sitrany ianao a na marary de ho hitanao na ho velona ny fiainanao na ho faty fa za tsy mbola nahita io olona teto ka nitandrina fahamarinana ary tsara fantatrao fa zao fiainana izy eo de efa potika tanteraka tsy haiko misy mitovy degré amin'ny fahampotehana teo amin'ny fiainana mivady zao ve ny fiainanareo reo fa ny anay raha misy any amin'ny farany ambany de mbola misy any amin'ny farany ambany tany ny fiainana eny no sotomina raha misy gony anankiray zany de feno korotana piesy de hitanao ny le any amin'ny farany ambany any mihitsy any misy visy kely tsy tedavina ino ny fiainana mivady fa rehefa navoaka avy tany inona ny namoaka fahamarinana ary inona ny ainanay zao fahamarinana inona mbola mahatonga ty fandarantsika teto fahamarinana amin'ny 1er janvier amin'ny tsy 1er janvier amin'ny sabata zao sabata ho avy zao de ataontsika mahafinaritra be fotoanantsika satria de zao alleloia feno telo taona amin'ny fandaranandramboka izao zao zany fandehan'le izy zay mivady a amin'ny volana marsa ho avy zao a de feno 14 taona no niovana efo ohatra am'izao de anomboka ny torinina teny sy ny sisa fa kosa ny notoriana teny zany 14 taona eo satria ny atao hoe fitoriteny de tsy ianao efa le mpitoroteny be tamin'ny facebook ohatr' zao fa mijoro vavolombena ianao de efa mitoriteny ary zay de napiny mpitarika anay be tam'zany satria ohatra nareo ato amin'ny groupe hoe atosika de mitoriteny de zay na zoto be nandroso koa zay fa ny fandarantsika efa nisy fotoana zay nitory amin'ny facebook na ny anarako ary a afa mihitsy any amin'ny youtube tam'zany rehefa manao toriteny ahako nareo ka mahita misy toriteninay efa tamin'ny 2015 ohatr'izany fa ny fandarantsika tamin'ny 2018 janvier 2018 1er janvier 2018 a no napetraka voalohany ary nentinay ambavaka tanatin'ny alim-bavaka de lay nitedavana inona ny anaran'io inona ny anarany ty fandarana ataotsika ty de samy nametraka anarany zay sy mampionina samy nanao teo de mampionina nanao any hoe andramoka izao ny anaran'ny fandarana de le couleur indray a zahako indray satria za de ty couleur fotsy sy manga be mihitsy mahafinaritra any couleur fotsy a mahafinaritra anay mivady ny couleur manga de amin'io zany tsika ankalazany fahatelo taona tsika tsy anao hoe fety be hoe inona fa ny fotoam-bavakantsika kosa amin'io sabata voalohany io amin'ny herinomaly zany de tena afinaritra mety hitatra kely mihitsy anaty fideranatsika amin'io a satria mba hanao akalaza kely a an'izany hoe fahatelo taona ny fandarana andramoka izao zany ka de manasanao sady ary zany telo taona zany de telo taona nijorona tamin'ny fahamarinana ary ianao mahafantatra fa raha misy olona teto telo taona lasa niaraka taminay de fantatrao ankehitriny fa tsy mbola miova akory zany fa mbola mitory ny fahamarinana foana zay misy taminareo telo taona lasa teto de niala kely aloha satria hay ve tsy mihinan-kisoa hay vatra fa zay eto foana zay na mbola 50 taona amponan'andriamanitra na mbola 90 taona ka tsy tonga de Jesosy de mbola zany foana satria io nanangana ny fiainako a tsy elako mandrakizay a mandrakizay de mahereza taona a samy hita ain'andriamanitra isika rehetrarehetra fa mahavelona ny tenin'andriamanitra mahatafita ny tenin'andriamanitra zao ataontsika ty raha mahafinaritra be ty na de efa nataontsika matetika ary izy ty ataontsika izy androany satria fandraika be am'zany teny zany hoe ny teninao tompo a ny sitraponao a zany no atao ka de mahereza menofinaritra isika rehetra misaotra anao nahatra ny ohatran'ny farina minao fanaperanao a izany tenin'andriamanitra zany halleloia halleloia Ici
Amen, Jesosy. Sitraponao tompo. Efa hitako izy tiany anabavy sandrinerika io. Halleluja. Amin'ny fiainako. Ny sitraponao tompo. Halleluja. Amen, Jesosy. Tianao loatra nge zay. Ka ny sitraponao tompo. Eo amin'ny fiainako hoe tenitenao ihany ho a. Halleluja. Sitraponao ny fahamarinanao. Halleluja. Eny ty za ty mpanota tsy mety. Tsara ho ahy ianao. Halleluja. Tena tsara ho ahy ianao. Tianao loatra. Ka sitraponao Jesosy. Halleluja. Zay ny manko. Eo amin'ny fiainako. Zao tontolo zao a. Maditra mafiafoka. Efa antsonao isan'andro mba hibebaka. Satria tsara ianao. Halleluja. Fitiavana ianao e. Misaotra tompo. Ny sitraponao. Zany no mamiko. Ny sitraponao Andriamanitra. Amen, Jesosy. Ka ninninona anjo. Eo ny fiainako. Job efa niteny an'izany efa ela ry havana. Ny sitraponao ihany. Amen, Jesosy. Ho raha antsika vavaka zany, izany toriteny zany. Halleluja. No tsika tena hiteny hoe Jesosy. Halleluja. Isaorana ianao zany teny zany. Za rehefa nateny anao androany. Betsaka ny olona mavita misy marary ohatra dia mavita mandany vola be dia be mihitsy. Hitetavana spesialista, professeur sy ny sisa evacuena makany andafy sy ny sisa. Nefa ry havana, tenin'Andriamanitra dia efa mahasitrana tanteraka. Tena mahasitrana. Tsy ny aretina ihany, fa tena mampisy ny tsy misy. Tena hoe miaro amin'ny zavatra rehetra, mahatonga aina, mahatonga fahasalamana. Mampisy ny tsy misy e. Ho an'ny olona mbola manana vola olanina aloha ry havana rehefa misy zavatra ohatr'izany dia anazy zany. Fa tsika eto miteny aminao isan'andro manao hoe raha iso ny tenin'Andriamanitra, akatoavy ny tenin'Andriamanitra. Misy olona eto manaraka traitement ela be nefa tsy mahita fiovana amin'ny fahasalamany kory zany olona zany.
ny aina reraky ny fanafody, ny vola lany ny fanafody. Zary avana tena miteny anao fa tenin'Andriamanitra masitrana, fa ianao mbola tsy te hinana tenin'Andriamanitra. Betsaka ny te hivavaka fa betsaka koa tsy te hinana ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra ry havana tsy natao vakiana fotsiny na hojerena fotsiny fa natao hohanina dia hiaina dia raketina ao am-po. Tahaka ny endry Job, tsy misy mahatafiala an'ilay izy ao anatiny ao ary nitondra ny fiainany avy roeny indray ny fiainan'ny Job. Ka za tena teteny aminao androany manao hoe raha izaho manokana ry havana dia malahelo mahita ny olona tena hoe lany fotoana, lany vola manao fitsaboana maro isan-karazany, nefa misy Jesosy gratuit mahaimaim-poana ry havana afaka manasitrana ny zava-rehetra. Za miteny anao androany tapoany hevitra ao dia raisy ny fanapa-kevitra fa ny mihinana tenin'Andriamanitra, miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra zany tsy mahafaty fa mahavelona, tsy mampijaly fa mahasambatra, tsy mahona fa mahavoky. Halleloja. Ary ianao mieritreritra hoe tapitra ny fiainako raha mivavaka fa mbola tsy hitanao ka tsy nandramanao zany mivavaka zany, dia ozy ianao hoe tsy afaka ny anao ninina intsony, diso ianao. Fa ny mivavaka ao ianao ny tena manana an'izany fiainana. Ao an-tokantranonao misy aina, misy fiaina-tokantrano, fifankatiavam-pivady, ao fifankatiavan'ny ankohonana, ny vola miditra, ny asanao mandeha, ny fiainanao milamina. Fivavahana daholo mahatonga an'izany ry havana. Ny fonao miova. Zany nefa manginy fotsiny fa ianao mieritreritra ary manantena ary miandrandra no ho any an-danitra. Ho avy Jesosy, alamino aingana ny eto an-tany aloha. Ho avy Jesosy, efa mitsenanao ihany koa izy. Ianao hitsena azy eny amin'ny rahona lanitra. Zany rehetrarehetra zany nefany tsy tanteraka zany. Raha tsy raisinao ka hohaninao raketinao am-po ny tenin'Andriamanitra dia ny fahamarinany tenin'Andriamanitra. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Jesosy misaotra anao satria noho ny fahasoavanao dia voatory teto ny teninao. Misaotra Jesosy satria izahay Jesosy tsy navita na inona na inona. Izay Jesosy tsy afaka nanao na inona na inona teto izay Jesosy raha tsy ny tananao mahery no mitantana anay. Jesosy malalo, misaotra ny amin'izany teny izay napetraka ao taty ambavanay tsirairay avy. Matoka Jesosy malalo fa ny tanam-pahasoavanao, ny fanahinao masina irahanao amboly an'izany teny izany aty anatinay. Matoka Jesosy malalo fa tsy ho latsaka an-tany izany teny izany. Ny vola izay nafafy androany dia amoha avy zato eny anatinay tsirairay avy. Dia matoka Jesosy malala fa tsy misy na dia iray azy taminay izay nieny teto androany ka tsy handraisy hitahiry an'izany teninao zany ao anatin'ny fonay, mba ho tonga aina vaovao ary fahasalamana tanteraka ao anay. Fa misy olona tsy salama ara-batana eto Jesosy, misy olona tsy salama ara-tsaina eto, ary misy olona tsy salama anatin'ny fanahiny. Zao Jesosy irao ny fanahinao masina ndresy lahatra azy. Fa raha izay voafetra ny azony ny tenenina. Fa raha ny fanahinao masina miditra tsehatra ka mandresy lahatra azy ireo dia hiditra amin'izany tandremana ny fahamarinana izany izy ireo dia ho fantany ary ho hitany ny tsirony izany mivavaka izany. Fa Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra mahafinaritra ianao, Andriamanitra mahavita azy ianao, Andriamanitra mahafeno banga rehetra ianao Jesosy. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Voninahitra dia ho anao ary apetraka aminao indray ty alina ity mba ho alina feno fitsarinao anay tsirairay avy ary hiatrika ny tontolo andro era-pitso dia tadidalana anay ho andry afo sy andro rahoana ny fanahinao masina Jesosy malalo. Dia misaotra fa tsy irery zay fa mananamana akaiky zay manana anao. Voninahitra ny ho anao mandrakizay. Misaotra Jesosy dia vory Satana dia afarotra amin'ny ranao tsy afaka hitsaingo ka raha dia litera iray tamin'izay nafafy teto azy androany. Misaotra Jesosy Halleluja. Amen. Hivavaka ho an'ny firenena ny abavintsika Fianarantsoa eto Frantsa amin'izao fotoana izao. Tany tompana mba Fianarantsoa. Tainy tompo paster, tainy tompontsika rehetra hiaraka hivavaka ary tsika. Makasitraka sy mbola mame voninahitra anao zay ry tomponay tsara indrindra ny nazonay mbola mandray ny teninao izay nentin'ny mpanomponao teo. Teny mampianatra sy mampalala indray ny tokony hitandremanay ny teninao Andriamanitra. Satria voalaza ny teninao manao hoe aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Andriamanitra ao sokafo ny fonay sy ny sainay Jesosy mba ino sy ny asany voninahitra ao ka tonga anay ino sy ho resy lahatra ny amin'ny teninao. Aza velanao isan'izay tsy mino ny asa izay nataonao tetỳ an-tany zay Jesosy fa nataonao maimai-pony zany fa tary zay
mamepona ihany koa ny asanao amafo aminay Andriamanitra ary amoasika feno fonay mba azonay famirapo avy aminao ka izany famirapo izany Jesosy mba azonay mitondra ambavaka ny firenenay Jesosy izay malahelo tokoa ny famampananay amin'izao fotoana izao mahita tanindrazanay fa ny fonay torotoro sy mandrangoka toa dia atao tsinitsinina manatena izany Jesosy satria tsy atao tsinitsinina izay rehetra miako anilatrao ka raha mety ianao Jesosy amin'izao fotoana izao dia sitrano ny taninay ary amonjy izany firenena izany ianao ka nasitrana Jesosy ny toe-tsaina izay efa mirefarefa amin'ny tany potiky ny fitiavan-tena potiky ny fitiavam-bola tsy mahalala afa-tsy ny azy ihany Andriamanitra ka izany rehetra izany Jesosy dia vokatry ny fahatrana mianjady amin'ny firenenay ianao rery ihany nefa Andriamanitra no atenanay hanova izany toetra ratsy anahana ny vahoaka malagasy izany satria ianao miteny manao hoe raha ny zanaka no mahalafaka dia ho afaka tokoa ianareo meteza ianao Andriamanitra amindra fo aminay indray ka sio ny herinao ny taninay fa ny zavatra rehetra tsy hain'olombelona atao dia hainao Andriamanitra ka dia entinao aminay Jesosy ny vahoaka malagasy marobe amin'izao fotoana izao ao ireo mahantra mahonena ao ny tsy manana sakafo Jesosy ao ny tsy manana fidiram-bola ary ao ny tsy manana trano alofan'Andriamanitra ianao rery ihany no mpiahany ireny Jesosy malalo ao koa ny tokantrano maro mikorotana tokantrano miady lava ao ireo tsy manana asa fivelomana Jesosy ianao ny kitro faharan'ireo vahoaka ireo mba ho any amin'ny izy ireo Andriamanitra mino aho tompo fa hikasika ny fony malagasy rehetra ianao ka mba hitodika aminao ireo vahoaka ireo ary bebaka eo anatrehanao Jesosy dia atsaharo amin'ny taninay Jesosy ny toetra ratsy rehetra ireo mba tsy ho ringan'ireo vahoaka malagasy ireo fa azo famelan-keloka avy aminao ary injiro ny tananao anala ny asan'ny Satana eto amin'ity firenena ity Jesosy ary tantany izay hiverina eo aminao ka anaso ny taninay ianao ka hitodika sy hatahotra anao ny malagasy rehetra Jesosy dia Madagasikara Jesosy ho an'ny Kristy ary Kristy ho an'ny Madagasikara sotranao izay Jesosy mbola afaka nitondra izany vavaka izany eto anatrehanao voninahitra ny eo anao ka hatramin'ny taloha indrindrako mandrakizay Alleluia Amen. Alleluia misaotra-betsaka ny zoko fianarakotsika tao anatin'izay vavaka izay dia fiarahantsika koa dia tapitra eto fa ny fiarahantsika ny tapitra fa ny fiarahantsika eto amin'ny fandalina ny tapitra fa ny fiarahantsika tsy tapitra satria raha mbola te hiaraka aminay ianao dia miditra ao amin'ny site web ny Akiradio www.andramokaizao.com dia afaka mihaino ianao ny onjam-peo Akiradio dia misy toriteny itsaky ny adiny 3 amin'ny ray amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny folo maraina raha bitso amin'ny folo maraina izao fandalana izao dia renao amin'ny Akiradio raha mbola taratara ianao vao tafiditra teto androany dia amin'ny ray amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny folo ralina koa dia misy toriteny ny ariva dia raha mbola sy tonga ny amin'ny rano Jesosy dia eo netondratsika rapitso ohatr'izao dia mahereza daholo ratsy be mihitsy zao ny andro aty aminay fa tahiny Jesosy daholo tsika nefa rehetrarehetra reto soatin'Andriamanitra tsika tamin'ny connexion tsy tapatapaka intsony dia voninahitra ho an'Andriamanitra ihany ary matoky sy mino fa nahery ianao teto dia raha nahery ianao dia tonga amin'indray rapitso izay miandry ianao izay eto foana araka ny teniny taminao manam-piavin'i Jesosy tsika eto foana mba tonga n'izany fotoana izany sanatria eto tsisy intsony ny connexion tsy fantatra izay dia amin'izany tsika mbola mivavaka fa tsy eto fotsiny Alleluia dia mahery zary manitana anao koa fa tsika eo amin'ny groupe Gamaliela dia ty herinandro farany tsika mba samy akaina daholo vacances samy mpianatra sy ny sisa dia miverina manao ny asantsika tsika amin'ny voalohany volana janvier lahady indray lahady voalohany eo tsika hiara ivory indray dia hidinika ny zavatra tokony atao dia alohan'ny farany volana tsika mino fa misy hetsika ho ataontsika ho an'ny mahantra manitana anao raha misy aminareo mangetaheta te hiara iasa aminay manana groupe zay atao hoe Gamaliela fikambanana miany sahirana izy io any Madagasikara ary matetika dia mpianatra no ampitsika tamin'ny taom-pianarana lasa teo zao dia nampisakafo ny mpianatra indrisandray volana sy tapatsika alohan'ny CEPE dia nomena sakafo zareo entrée vary tsy entrée ka vary laoka mihinan-kena mihinan-trondro foana dia misy hatramin'ny dessert
voky tsara ny ankizy a ray volona sy tapany alohan'ny CEP mba niarika fanadinana tsy amina voamaina isan'andro zany dia alohan'ny naovana fanadinana koa zao dia nitafitsika akanjo mafana daholo satria ririna ny andro dia vita indray zay a nisy ankizy koa tany amin'ny hopitaly narary dia napitsika ihany koa zay mba kely vitatsika tsika tsy mbola afaka manao zany hoe kery any atsimo a fikambanantsika dia mbola kely dia kely ary zany ny anentanana anao hoe raha misy azonao atao andao araka aminay anasoandreo mpiarabelona dia tamin'ny fidiram-pianatra indray niantoka fourniture scolaire tsika dia amin'ity indray tsika hitatsika eo tsy izay mivady moa manapaka fa tsika rehetra ao amin'ny groupe kamalela izay soraka nay mivady be dia be satria zareo dia mandray anjara amin'ny fanohanana an'izany groupe kelitsika zany ka zay kely avy any aminao any a dia azonao omenanay atolotra amin'ny alalan'ny afaka mandefa mpiampina ianao tsy ho anay zany voly zany tsy ho an'ny fandarana andramoka izao fa ho an'ny fikambanana kamalela zay ahetsehantsika anampiana ny sahirana any Madagasikara misy voatsirambiny tany tsisy kely tsisy be fa na 5 € na 10 € na 100 € na zay zay omenao dia atambatambatritsika reny a dia tsika eo amin'i Jesosy a dia ho tahintaka amin'ny fidimy sasan-drano dia ataontsika ho an'ny sahirana raha misy mazotanao an'izany dia afaka mandefa mpiamboka ianao tadio fa ny zavatra ataontsika amin'ireny kely sy madinika ireny a dia takanao ataontsika ho an'Andriamanitra ary raha mamafy amin'irentsika dia hitan'Andriamanitra koa nitsinjahantsika ao anatin'izany donc tsika ho fitahina mamandina tsy miandry antsika ho mpanan-karena be fa raha misy azonao atao fotsiny a dia asivoentsika anampianao ny sahirana tahin'Andriamanitra dao tsika rehetra raha pitsoindray mahereza falibiany araka tamin'ny teto androany a dia tahin' Jesosy daholo a isika rehetrarehetra alleluia amen